raha samy mpihira malagasy atao hoe mpivady ny aran'hira dia izany Barizaona Soasoza zany anisany nametraka ary nanoratra tantara ho an'ny mozika malagasy ary saika miara-mihira foana mihitsy ary izy ireo nindramin'ny anja ny hira ny teto dia enotsika ny hevitry hery. Miarabantsika rehetra tao anaty trano aloha ny hira tsotra indrindra no sarotra hiraina indrindra dia saika anontany amin'ilay mpampianatra aloha za hoe le contretemps ve izay mihitsy nanaovanareo azy sa tena hoe diso kely izy eny niarana pression kely mafimafy zay amin'ny lafin'ny hafa sy ny maromaro aloha hianja tatoato dia eny diso kely izy diso kely ya dia le fady le nisy ny contretemps vitanao ihany niaraka taminy nanentsika azy tratra amiko ndredy ary azo heverina ho ary azo raisina ho haingony mihitsy haingony satria voafehany foana le gadona nandisyan'le contretemps itsika zatra an'le hira ny mieritreritra hoe zay fa le marina hoe le trimolo le somary mangovotra kely jerevi tsara le trimolo dia ny hira ohatry reny efa nareo mantsy efa firème prime motsika zao efa quatrième tsy manena ny terme technique ihany ny nuance ny fanahy ny expression miaraka daholo rehefa mihira mena tsara atolotra tsara mihitsy n'le izy fa en général tsara be ok